Salamo, tonga eto amin'ny épisode 2 itsika zao ary hiaraka nova n'ilay site internet modèle izay nalaintsika tao amin'ny épisode 1. Sokafo ny Sublime Text ary safidio ny dossier misy an'ilay site modèle. Tiratsika ato amin'ny file, open folder na ouvrir le dossier ary idiratsika téléchargement izay nasitsika ny dossier site modèle tsika. Sélectionner le dossier dia ohatran'izao no mivoaka eo. Sokafo amin'ny navigateur sy Sublime Text ihany koa ny fichier index.html. Idiratsika le dossier misy ny le site modèle ary safiditsika ny index.html. Double-cliquetsika dia misokatra ao amin'ny navigateur ilay site. Ohatran'izao izy efa hitatsika ary hiditra ny Sublime Text tsika. Eto amin'ny sisiny eto misy koa ny index.html. Kititsika le izy dia mamoaka ohatran'izao. Jereo amin'ny navigateur eo le soratra na le sary izay tianao ovana rehetrarehetra ary ovao fotsiny amin'ny Sublime Text rehefa avy eo le soratra. Eto ohatra zao za hijery inona zao ovako, ohatra zao ity soratra home ity. Ovaitsika le soratra home, miditra za ato amin'ny Sublime Text ary tedaviko le soratra. Marina fa miloko fotsifotsy daholo ny soratra azo ovaina. Ity zao ny soratra home, ohatra hoe ovako accueil zao ohatra ity soratra home ity. Miloko fotsy ao ireo soratra azo ovaina ao. Rehefa vita ny modification dia ataoko ny sauvegarde na save, CTRL S na save iny kitiko. Miverina za ato amin'ny navigateur ary ity le soratra ovatsika teo ataoko ny actualisation na F5 dia niova le soratra lasa accueil. Aka ohatra hafa za ty no started. Iny zao ohatra ovatsika tadiavintsika ato amin'ny Sublime Text aiza le soratra miloko fotsifotsy ty izy ty no started ary ovatsika ohatra tonga soa. Ataoko sora-baventy tonga soa. Rehefa niova dia ataoko ny sauvegarde, save, file, save. Miverina za tsy amin'ny navigateur. Ty le no started. Ataotsika ny actualisation dia hitatsika fa niova le izy tonga soa. Ahoana ary ny atao raha hanovan'ireo logo sy ny sary eo amin'ny site modèle tsika manomboka ao amin'ny épisode 3. Misaotra betsaka indrindra.